Anisa hitondran'ny filohan'ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar ny eviny tontolon'ny fahandrarany eto Madagasikara. Efa misy ny fanatsarana saingy mbola tsy tratra ny tanjona andrasana deo jerentsika ny fanazavana. Mbola misy ireo sakana mampikatso ny fanatsarana ny tontolon'ny fandrarahana eto amintsika raha ny hevitry ny filoha mpitariky ny GEM na ny groupement des entreprises de Madagascar. Anisan'izany ny olana eo amin'ny famatsiana ny herinaratra raha tsy laza afa-tsy izay. Pikatso ny tsotra kely rehefa mijery manodidina fotsiny tsika tsisy jiro jirama. Raha ohatra ianao ka investisseur ka anao usine ngeda be eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia tsy afaka mahazo sahira ianao amin'ny resaka jirama satria tsy maintsy maka fepetra ianao zany mba tsy hatapahan'ilay jiro dia tsy maintsy mampiasa groupe ngeda be dia vola be ilay izy mividy an'iny sy mampandeha an'iny satria mividy gasoil ianao mividy zavatra isan-karazany mampandeha izy. Zay zao dia efa sakana lehibe mihitsy. Anisan'ny sakana koa ankehitriny mbola mitoetra dia tsy mbola vita ihany le fanavaozana le code des mines zay mpendrasana ary fantatrareo fa be dia be ny permis minier mbola tsy nivoaka ankehitriny anarivo. Ny zavatra mbola manahirana koa momba ny code pétrolier zay eo fampaniana azy dia ny PPP. Le lalàna momba PPP feo mpanaovana azy mbola tsy mivoaka koa nefa efa misy PPP efa mandeha. Hitanareo angamba nareo mpanao gazety ohatrany tam'le natao zao nandeha le appel d'offre tany ny aéroport de PPP ty nefa le lalàna mbola tsy mivoaka. Dia raha tokony ho izy zany tokony hoe marché public iny fa tsy PPP dia eo zany ohatrany lasa tsy mazava le tena sehatra fandrarana zany satria eo anelan'elan'le zavatra anankiroa tsika zao le ray tsy mbola tena mivoaka moa le taloha mbola eo ihany. Mariana Fasambany tamin'ity taona ity no nandray anjara tamin'ny hetsika foire internationale de Madagascar ny GEM. Ny tanjona dia ny ampafantarana bebe kokoa izay vondrona izay. Raha ny fifampidiniana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina no resahana dia nambaran'ny filohan'ny GEM fa tsy mbola misy ny zavatra mivaingana. Mbola tsy tena mahatsapa ny sehatra tsy miankina fa mihaino azy ireo ny mpitondra. Ireo politika ara-toekarena na ireo politika ny fahatseranany dia tsy dia manome vahana ny mpandraraha malagasy any ka mahatsiaro sahirana izy ireo. Anisan'ireo ezaka efa vita ny fifampiresahana teo amin'ny tale jeneraly ny fahatseranany izay ametraka drafitra anatsarana ny fiaraha-miasa mba tsy hisy ny kolokolo. Fantatra ihany koa fa izy tsy ela ny fionana andatabatra na ny table ronde izay arahana amin'ny tale jeneraly ny etra tsy ho ela.